dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana Bambalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa indray mahitanao eto androany a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao amin'ny fandarana andramoka izao a ny Aki radio a ny Aki media mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana sy ny groupe a izay maretsy a dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompo rehefa amintsika tsirairay avy a dia tahaka ny mahazatra moa rehefa alefa ihany ny fialatsinina dia zany fa tahaka ny mahazatra rehefa zoma ohatr'izao tsika dia somary taratara kely ny fandarantsika vao manomboka ny antony a mbola misy ilay fandarany mampionona ilay misandrata teo alohan'izao a dia mbola mba misy ny fandamindaminana kely a dia somary tara kely tsika rehefa zoma fa dia misaotra anao nefa mbola io ihany tsika mbola tafavoreto indray androany a dia za misaotra an'Andriamanitra satria tanan'Andriamanitra ny tantanantsika tsirairay avy a ka tafavoreto indray tsika amin'izao farany herinandro dia manona anao fiadanana toa hanapaka anatintsika tsirairay avy a tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao anie a dia tena hoe ikasika Andriamanitra ikasika antsika tsirairay avy a hitondra vokatsoa anao anie izao fandarana izao satria ifampizara ten'Andriamanitra eto tsika ifampahery isika eo amin'ny andro sasany eo tsika niaraka eto latsaka dia matoka fa ampahery anao ny fandarantsika eto androany a mino aho fa tena hanana anjara teny ho anao indray avy amin'Andriamanitra indray tsika tsirairay avy amin'ity androany ity ka dia maretatra amin'ny farany ary a raha voalohany ianao vao tonga eto androany dia tena tonga soa ianao a ara-bainay manokana mihitsy ianao raha androany ianao vao manaraka an'ity fandarana ity ary ny teniko aminao dia izao hoe sady tonga soa ianao a tongava indray koa amin'ny manaraka fa tia fampitantana aminao ho any an-danitra izahay. Rahalatojo a niditra voalohany tahin-tompo Rahalatojo a Ranambavy Rodinina Erika Marie Gilda Elisa Tsiala zaho ihany izao Lala Selina Berthe Sava Anitra Nirina Rasoary Malala Mama Valentina Olga Ranorosoe Memanambotso Naira Keron Marie Jo Mama Valentina Virginie Angela Io Sendela Saondra Raza tahin-tompo daholo tsika rehetrarehetra Soameva Armande falinga izay mahitanareo Amboaratsiky Roly Bea Marie Itody Raonso Nirina Rodriguez Preta Marie Lanto Nirina Yama efa marina nareo tafiditra Anabaviaina Tahin Jesosy a dia fiadanana tompo amintsika tsirairay avy misaotra anareo misaotra faly foana izay mahita anareo ary matoky izay fa ifampahirentsika amin'ity androany ity dia mialoha ny zavatra rehetra aloha dia ataontsika aloha hivavaka atao aloha asiantsika anankiray mivavaka ho an'ny fandarana androany ametraka an'izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ilay navavintsika aina avy eto Frantsa izy no hivavaka ho an'ny fandarana tahin tompo a anampaviana anao a ny fitenenana. Tahin-tompo pastera dia tahin-tompo tsika rehetrarehetra dia hanombohana ny fotoana dia hiaraka hivavaka tsika. Ry Jesosy mahalalana io, misaotra anao izay fa mbola afaka miantso ny anaranao indray amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay iray tsara indrindra satria ianao no niaro anay, ianao no nitantana anay tamin'ny tontolo andro iny matoa izay mbola tafavory eto indray. Ny rahanao Jesosy no nomba anay, ny anjelinao masina no nanodidina anay. Mankasitraka izay Jesosy, mankasitraka satria tena tianao tokoa izay, mankasitraka satria noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia mbola afaka mikohaka eto anatrehanao izay amin'izao fotoana izao, mbola afaka andre ny teninao, mbola afaka andre fampaherezana avy aminao Jesosy. Dia fahasoavana lehibe ho anay izany Tompo malala, eny fa na dia mpanota ary izay, na dia tsy mendrika eo masonao ary izay dia mbola tsy diso anjara amin'izany teninao izany izay androany Jesosy a. Dia mangataka izay Tompo malala mba horakofana ny fanahinao masina, mba horakofana amin'ny rahanao ny connexion anay, mba ho feno ny fanatrehanao Jesosy izao fotoana izao, ary izay tsirairay hafa dia amin'ny toerana maro samihafa tsy mitovy ary izay amin'ity alina ity Jesosy. Dia ny fonay sy ny fanahiny kosa Jesosy dia hiaraka hiombona eto hanandratra ny vavaka aminao, hanambatra ny fonay amampanahinay Jesosy mba hiresaka aminao, mba haheno ny teninao. Dia ankasitrao Jesosy izao fotoananay izao Tompo malala, hozoro ny vavan'ny mpanomponao Jesosy hidra ny teninao, aoka ny teninao misy no renay androany Jesosy mba hampianatra anay, mba hampitombona anay, mba hampandroso anay ary mba hampitombo ny fitiavanay anao Jesosy a. Dia indreto izay Tompo malala manetry teny eto anatrehanao izay, fa vonona heno ny teninao, vonona heno ny fampianaranao dia aoka ny sitraponao Jesosy no tanteraka aminay tsirairay avy, manomana ny fonay kosa izay Jesosy amin'izao fotoana izao a.
andray ny teninao manomana ny sainay amampanahinay izay Jesosy hifantoka aminao amin'ity alina ity dia mankasitraka Jesosy mankasitraka anao izay tompo malala fa ndio ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao raha mety misy ka Jesosy mety misy fizambizana ny amin'ny semaine iny Jesosy mety misy ao ny olana mety misy marary Jesosy fa ny angatahako kosa tompo malala dia amin'ity alina ity izay dia andray hery vaovao avy aminao tsisy hiala maina eto izay Jesosy aza velanao izy diso anjara eto Jesosy na dia ray arany fa samy andray zavatra avy aminao daholo tompo malala dia mankasitraka anao sahady ny amin'ny fampaherezana ao anay mankasitraka anao sahady zay ny amin'ny fanatrehanao anay Jesosy mankasitraka anao sahady zay ny amin'ny fitantananao ny connexion anay voalohany ka hatramin'ny farany Jesosy dia misandraty ianao tompo fa ianao no asandratra eto ny anaranao Jesosy no indraindraina eto Jesosy dia mandrosoa tompo malala mandrosoa Jesosy fa manome toerana ho anao zay manome toerana ho anao zao fandaharan'izao Jesosy mankasitraka anao sahady tompo anao iranay ny voninahitra hatramin'ny taloha mandrakizay amen. Alléluia. Sotra betsaka ny anabaviantsika tanan'izay vavaka izay Céline Coulté Beatrice Zavady zao tiana tafita soa tanara-peko daholo ny ambiny dia tahiny tompo aritsika rehetraretra tapatapaka matetika ny antsika fa tsara be ny connexion antsika voninahitra n'Andriamanitra fa ny any aminareo indray ny mety tapaka misy tapaka mifandimbidimby tapaka eo ary tena mahavariana tena mahatonga anahako foana mampitandrina antsika hoe tena rindrina kilo antsika tsy mety tsy possible ntsony ny zao fandaharana zao angambany raha fahitanay azy tena mandinidinika zay ny antony dia zao ohatra raha nareo mantsy zao hitsaky ny tsara nareo mahafantatra fa tsika manana ny zavatra hita ataontsika eto dia mandeha any amin'ny YouTube any amin'ny YouTube mitape fotsiny hoe andramoka izao dia ao daholo ny vidéo antsika hatramin'izay ao daholo efa mitape fotsiny hoe andramoka izao amin'ny YouTube zany dia mandeha ao daholo le izy dia hatramin'izay tsisy olana fa ny torotenitsika omaly izay tsara fantatritsika fa iny toroteniko iny ilay toriteny mandeha tomobila manolobaka mangamanga iny lamba bleu izy ry anabavy soamevy zay iny ny toroteniko mabe pijery indrindra hatramin'izao iny ny tena hoe anisan'ny natokavinareo betsaka teto iny tena toroteniko efa tena be pijery indrindra dia zavatra mahavariana raha ho anareo efa mpanaraka amin'ny YouTube dia tsy hoe adiniko ny nandefa niny tamin'ny YouTube maly fa mibloqué ny YouTube le izy ny antony dia misy mirevendiqué hony droit d'auteur zany iny vidéo antsika maly iny izay tena tsy azoko mihitsy satria na niny toriteny teto mivatana na le toriteny nalefa dia zahako ihany ny hira nalefantsika maly hira malagasy fa dia bloqué nohony satria hony misy miteny hoe namorona niny misy anaran'olona misy anarana séquence teneniny moa misy anarana zavatra teneniny eo izay tsy azoko mihitsy dia navelantsika any iny tsika raha teo manana foana tsika toriteny azony bloqué iny rehefa tiany bloqué tamin'ny hariva teo koa tamin'ny après midi teo te hipartage zavatra maromaro za dia zao ndray koa no message voaraiko hoe manomboka eto ony tsy mahazo mizara ny akisy amin'ny groupe moa zarako an'izany limité ny Facebook amin'izay zavatra azo satria mantsy mizara zavatra be dia be ary za amin'io tsy mizara sary hoe vetaveta na sanatria hoe sarina inona kitalatala fa za ihany ake mipartageko mifandarantsika eto ihany ake mipartageko dia naray message any amin'ny Facebook fa manomboka eto dia limité ndrano zavatra azoko partagena kazakako nareo mitsitsitsitsy amin'izay zany zao mba tsy ho sanatria tonga amin'ny fandarana mihitsy ny tonga eo amin'le ohatra zany mety hoe zavatra dimy ihany le avelan'ny partageko amin'ny natao tontolo andro ohatra zany dia sanatria hoe amin'ity fandarantsika ity le fandiminy ka lasa sanatria bloqué dia limiteko zany io zao ny zavatra afaka hoe partageko fa le compte Aki Radio sy Aki Media mampionona koa efa ela no bloqué misy zavatra efa tsy azony atao ntsony koa amin'ny compteny zao misy groupe be da be lasa tsy afaka mandray ny partage mampionona ntsony dia le compte Aki Radio sy Aki Media zany no tena anaovana partage atoato raha mbola misy aminareo mbola tsy amihan'ny Aki Radio sy Aki Media ohatra ihany zaho ihany zao koa zany tratran'io io nazo anahy koa tamin'ny FB limiteny koa ianahako nanomboka androany dia ny YouTube koa zany maly
bloqué zay tsy fantatritsika mihitsy fa maninona kosa ary ny ataon'izany efa zavatritsika ihany ny partagentsika fa tsy maninona nefa zany fa zany efa fantatritsika foana zany fa ny aho azy efa naveko aminareo nazy mietritra teny gasy ny ataontsika de etretiny tsy devolo tsy maniny fa maneringelina ny devolo zao zao fantarantsika zao zay zany tsara fantatritsika zay zavatra zay de hainareo nahazo daholo tamin'ny Facebook androany fa zao tsy tokony ataon'zareo an'izany izy hoe limiteny ary io efa rindrinkireo za mino fa mety ataon'zareo isy vidiny am'izay ty Facebook ty raha fahitako an'izao satria fotoanan'izao de mahay reza tsika rehetrarehetra mahay reza fa tsy de ho limitena zany izahantsika fotsiny ny mpandarantsika mandeha foana isan'andro ny connexion aloha iny efa tena nataontsika zay nety de efa mety izy zao de ho tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra de dahoatsika eno hira ao amin'ny atiry ty tsika de eno toriteny zay entin-dralahntsika Jonathan alleloia avy any Allemagne de anaty atiry ty anao maka baiboly de maka toerana tsara fa alleloia eno tsika toriteny aorianan'izay mino finaritra ary tsika rehetrarehetra ndahoary anao fanorateny tsika anatin'ny tiry ty de mahereza alleloia fanoratena nandalo ny fahazazany teny aho nandany hatanora teny aho nankamamety fiainanao ny farisy ilalao ianaranao fiantoko aniwao te hanandranania rakaminao alleluia Visano miandrandra vintana Visano nitati Izany haren Visano miandrandra famonjen Fazavapona yani Tsy azo izay niry sao nanantena fifaly ianao no faniriky intiao ianao samy manolo tena tenene ity tompo ianao ny fifaliko ity ianao ny faniriko ity ianao no fanovozana ny soa fitiavanao tsy manam-paharo sambatra izay mahita sambatra zay mahita lefitsika tiritra tsy mety zay sambatra mahitanao alleluia amen arovinao ny arovany tianay jesosy hoaninao mandrakizay mandrakizay alleluia Jesu Kristi arovinao ny di hoaninao mandrakizay halleluia matetika ho any hira tsara foy nareo tsy mba ndenika zany matetika ny hira tsara foy de mampite amerimberina foana halleluia mahafinaritra zany izy zany
Sambatritsika nahitan'i Jesosy ry havana. Alleloia. Andriamanitra tsy manam-paharoa, Andriamanitra hafakely, ary Andriamanitra tsy riten'ny olona nefa tsy angatahan'ny olona. Nefa Andriamanitra mahay-maimpoana, fa Andriamanitra lafo vidy. Hitanao ny olona te ho tahian'Andriamanitra, fa tsy te hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa ianao io sambatra ianao a, sambatra ianao. Za ry havana androany tena tenanao hoe tena zany ny fahasambarana, zany hoe manana an' Jesosy, manana an' Jesosy, miara-mandeha amin'Andriamanitra. Alleloia. Za tena teneniko anao fa za tena tia herinandro ity, tontolo herinandro tena nahafinaritra ny fiainako, nahafinaritra ity tontolo herinandro ity. Tsy nareo reny nge mba hoe atao ambadiky reny Gilgal reny dia nandray valombavaka. Za tia herinandro ity tena nahitako mihitsy Andriamanitra ho mamy ange ianao, mamy. Ianao tsy mihinana zavatra mamy mangatsiatsika midina any anaty any. Halleloia. Tsara Andriamanitra, tsara Jesosy, atoloriny ny tenanao, dia tena hoe ianao ny faniriako tena ity aho. Halleloia. Ampatsiaro ny fahiny zany izy zany. Mbola kely zay tamin'izany izy zany nandeha. Dia ho tahian'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra. Eno hira tsika, eno toritentsika, miaraka amin'ny rahalantsika Jonathan tsika androany a, avy any Allemagne a, mino efa vonona tsara mihitsy ianao amin'ny Baiboly a, ndao ary a, avy atrantsika, dia eno ny rahalantsika, tahiny toparintsika rehetrarehetra. Mino finaritra ary, mientsika rehefa avy eo. Dia mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'izao alina mangina izao. Dia fahasoavana lehibe ary fifaliana ho anary havana malala ny toriny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Dia raisaora amin'ny baibolinao fa andrean'ny tenin'Andriamanitra avy hatransika. Dia izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko 5:10. Samoela voalohany dia toko 5:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany aloha dia vakiantsika ilay soramandry manao hoe: ny tsy nahatanterahan'ny Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanana Amalekita sy ny nandravan'Andriamanitra azy tamin'izany. Dia tonga dia ataontsika ao amin'ny andininy 7 moa fa lava be ilay tenin'Andriamanitra ity dia somary fitipitiantsika. Dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Saoly namelona Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany amin'ny sora izay tandrifiny Egipta. Ary azany sambobelona i Agaga mpanjakany Amalekita. Fa ny vahoaka kosa dia naringany tamin'ny latsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namonany Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra. Fa tsy fony ho ringaniny ireny, fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Amen. Raha fitipitiana amintsika ty tantaran'ny Saoly ty ry havana, araka le soramandry dia efa mivakiantsika teo dia hoe ny nandran'Andriamanitra Saoly handringany any Amalekita. Zao zany reto Amalekita reto dia efa valiny zanak'Israely. Dia naniraka ny Saoly Andriamanitra handringana an'ireto Amalekita reto. Zay zavatra rehetra ao amin'ny Amalekita, na biby, na olona, na ondry amanosy, zay zavatra rehetra momba ny Amalekita dia nasian'Andriamanitra ho ringanina avokoa. Dia izao ry havana malala, ny rany Saoly hatanteraka an'izany. Nefa zao moa izay ten'Andriamanitra vakiantsika teo hoe tsy naringany avokoa izy rehetra, fa izay tsara ihany ozy izy, izay ratsy ihany ozy izy naringany, fa izay tsaratsara kosa dia tsy fony. Tsy fony Saoly zany hoe mbola ataony ny ondry amanosy, mbola nisy ondry, omby, izay tsaratsara rehetra zany tsy nafony Saoly avokoa. Nefa Andriamanitra dia niteny tamin'ny Saoly hoe: Saoly, aringana ny zavatra rehetra ao amin'ny Amalekita ao. Dia izao ry havana malala, nahazo an'i Saoly avy eo tezitra tamin'ny Saoly Andriamanitra avy eo. Ary nibedy an'i Saoly Andriamanitra avy eo, ary tonga fandringanana tanteraka teo amin'ny Saoly ny tsy fenonan'ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra iny. Zavatra kely ny hevelon'ny Saoly, fa zavatra kely izany zavatra nefa ny tonga fampitehana be da be teo aminazy. Dia izao niala
niala tamin'ny Saoly ny tanan'Andriamanitra. Tsombanao tsony ao izy Andriamanitra. Raha vakintsika Samuela 5:12 dia ohatran'izay ny fandehan'ilay tantara. Dia izao ry havana malala, inona moa ny lesona tiana hotsoahana amin'ity tantara Saoly ity? Inona moa ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenena amintsika indray amin'ity andro androany ity? Izao ry havana malala, Andriamanitra na Jesosy rehefa miteny amintsika hoe zao atao na zao ialana dia militsika ry havana malala matateraka an'izany. Andriamanitra zao miteny antsika hoe sitraka kosa izy amin'ny fijangajangana, na zay ireo ao anatin'ny didy folo ireo ny ten'Andriamanitra, ireo ny sitrapon'Andriamanitra omeny antsika. Dia militsika ry havana malala manaja mankatoa an'izay lazain'Andriamanitra. Fa zao Saoly dia tsy niheno izay nilazain'Andriamanitra teto amin'ity tantara ity. Ny azy dia izay nahafalifaly anazy rehetra tsy naharingany avokoa, fa izay tsy tiany ihany izay ihany no avelany. Dia ohatran'izany tsika mpanompon'Andriamanitra, ohatr'izany tsika zanak'olombelona hatraindray miteny antsika Andriamanitra hoe zao ny tokony ataonao. Dia zao izay mahafaly amin'ny fontsika ihany, izay mampetipety amintsika ihany no ataontsika. Ataoko fotsiny hoe ohatra anankiray zao Jesosy miteny antsika. Teny Andriamanitra hoe aza manompo Andriamanikafa fa izao ihany. Aza mangalatra, aza manajany rainao sy ny reninao, aza mijangajanga. Dia zao mety nankatoavantsika ilay ten'Andriamanitra sasany reny hoe manajany rainao sy ny reninao ohatra. Reny mety nankatoavantsika avokoa reny. Fa zao misy anankiray tsy fontsika mihitsy, ohatra ny hoe mijangajanga. Tsy fontsika mihitsy io mbola tiaraka amin'ny vadin'olo tsika, ohatra ny hoe mbola tiaratsika. Dia tsy fontsika ho Andriamanitra izany fahotana izany, fa mbola tehizintsika ihany. Dia izao ry havana malala, teny anao androany fa mety tonga fahamotena eo an'izany fahotana izany. Izany fankatoavanao ny ten'Andriamanitra izany mety apodika tsy hitondra fandringanana eo amin'ny fiainantsika. Satria Andriamanitra dia milaza eto ary milaza aminao izy fa ialao izany, sitraka Andriamanitra izany, tsy mendrika an'izany. Ary Andriamanitra dia tsy mankasitraka fahotana. Rehefa miteny Andriamanitra hoe haringanao avokoa izy rehetra, dia tokony haringana avokoa izy rehetra. Tsy misy hoe ty ihany ana no ataoko izay mampetipety anany, izay tsaratsara ihany izay ratsiratsy ihany no haringako, fa izay tsaratsara kosa tehiriziko. Izany nazo an'i Saoly teto. Dia izao ry havana malala, tsika raha mbola ao anatin'izany toetra izany, Andriamanitra mety milaza antsika hoe zao atao dia aoka isika ry havana ho mpanaja ny ten'Andriamanitra, ho mpankatoa an'izay lazain'Andriamanitra. Ninona izay ten'Andriamanitra lazaina antsika dia hankatoavy. Fa aza manao hoe ny aty metimety aminahy dia ataoko ihany, izay mety aminahy no tanterahako, fa ty tsy mety aminahy dia tsy maninona na tsy ataoko aza. Fa zao androany Andriamanitra dia te hampatiahantsika. Androany Andriamanitra dia te hiteny amintsika hoe haringano avokoa ny rasy rehetra ao aminao. Tsy haiko hoe inona mety mbola zavatra mangeza anao amin'izao ora sy taona izao. Mety misy fahotana tsy fantatrao mihitsy any anatinao any hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa mbola ataonao, mbola miaina ao anatin'izany fahotana izany ianao. Ry havana, mbola tsy tara izao mbola misy ny ora sy taona hiverenana amin'Andriamanitra. Mbola mamindra fo Andriamanitra matoa izany ten'Andriamanitra izany mbola tonga amintsika amin'ity androandroany ity hoe ialao izany, haringana izany fahotana izany, fa tsy sitraka Andriamanitra izany. Dia izao ry havana malala, androany ao manapa-hevitra. Tsy haiko hoe inona zavatra mety misy eo aminao, tsy haiko hoe inona zavatra ataonao. Mety hoe any am-piasana ianao dia mbola misy manao kolikoly ianao any amin'ny toerana izay iasanao any. Tsy sitraka Andriamanitra izany. Mety hoe manambady ianao nefa vadin'olona ny vadinao tsy sitraka Andriamanitra izany. Mety maro ny lafiny rehetra, mety mbola misy lainga iainanao amin'izao fotoana izao, mbola tsy tantarainao an'io vadinao io. Ry havana malala, androany dia miteny Andriamanitra fa haringano avokoa ireny rehetra ireny, ary adinoa avokoa ireny rehetra ireny. Aza tehirizina izany ry havana malala, fa zao ireny zavatra ireny dia mahatonga fampitihana eo amin'ny fiainantsika.
ary mahatonga ny tanan'Andriamanitra hiala amintsika. Satria ozy ilay ten'Andriamanitra izay hoe ny fahotantsika ozy izy ny hevitra mampisaraka antsika Andriamanitra, ary izay mampatonga n'Andriamanitra antsika tsy mihaino mivavaka izay ataontsika noho ny amin'ny fahotantsika io. Dia androany ry havana malala, tia teny aminao mety tsy mora ry havana malala miala amin'izany zavatra izany. Mety sarotra ny miala amin'izany hoe Jesosy tia mety mahavelona anahy, tia mety mahasoa kely anahy. Manaiky anao fa mety tsy mora miala an'izany. Fa izao Andriamanitra dia tsy hamela anao irery izy. Miandry ny fanapahan-kevitra ao fotsiny izy dia izy hanampy anao. Ary aneho aneriny aminao izy raha vitanao izay dingan'izay. Fa raha mijanona ao anatin'io ianao dia milaza aminao fa neny Saoly dia tena nampalahelo ny tantarany, fa dia fampitehana, fandringanana ary niala tamin'ny Saoly mihitsy ny tanan'Andriamanitra. Dia izao ry havana malala, aoka tsika mba tsy tahaka an'izany. Mbola fampianarana ho antsika izany. Mbola teny tonga amintsika izany amin'ity androandroany ity fa ialao ny fahotantsika. Andao hiverina amin'Andriamanitra. Tsisy fahotana, tsisy hevitra misaraka amintsika an'Andriamanitra, fa tena hoe adio tsika, hiezaka foantsika adio anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ka androany ry havana malala, teny tian'Andriamanitra ho tenenina antsika dia hoe izao adinio ireny fahotantsika ireny aza misy tehiriziny ireny fa hitondra fahondringanana amintsika ireny, fa Andriamanitra kosa dia vonona ny handray anao izy raha hiala amin'izany ianao. Ary Andriamanitra dia milaza aminao fa tsy hanao tsinitsinona anao izy raha ho afonao izany fahotanao izany, fa hiaraka aminao hatrany hatrany izy. Dia voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleluia. Etitra tsara mihitsy izy ny teny amen. Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Natao matitra tsara mihitsy ny anazy. Alleluia. Sotra andrala Jonathan-tsika tamin'izany toriteny izany. Alleluia. Misy fotoantsika efa miresaka an'izany ary matetika malaza mihitsy ny Amalekita moa ato amin'ny malaza mihitsy ny Amalekita ato amin'ny Baiboly ato. Tsara fantatsika izy aloha ny Amalekita. Mety mbola tsy fantatrao angamba ny hoe iza ny Amalekita, inona izany Amalekita izany misy fa voahitanareo ve ato mba ho arabaitsika? Fotoana famoronana ny Amalekita izao ry havana. Aloha tenenana hoe iza moa ny Amalekita, maninona ny Amalekita no nasian'Andriamanitra naringana. Mahavariana tokoa mantsy eto ry havana malala fa Andriamanitra nanome baiko. Amin'ny andiny fahatelo, komandehana ankehitriny mamelezana Amalekita. Amin'ny Samuela voalohany toko 17 teo. Izao no tenin'Andriamanitra ny amin'ny andiny fahatelo. Komandehana ankehitriny mamelezana Amalekita dia aringana izay rehetra mety ho azy. Ko aza sina miangana. Fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na biriky. Tena hoe tena tsisy tena misy fotoana ry havana ny fahavalon'ny zanak'Israely ny miaramila samy miaramila ihany no famono. Farafaratsy ny ahazo babo le firenena anankiray dia lasa kibabo. Fa teto tena tsy ilain'Andriamanitra na babo azy. Tsy ilain'Andriamanitra ry havana na dia ny biby fiompiny ary satria tsy tian'Andriamanitra iompy Amalekita sy ny momba azy ny zanak'Israely. Jereo tsara fa ireo vahoaka ireny ry havana efa nozon'Andriamanitra. Nozon'Andriamanitra izany Amalekita izany. Isika jerena any amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Any boky Deutéronomia any andiny 5:20. Raha te ahitinareo fa maninona ry Andriamanitra manao an'izany, efa tany aloha be tany. Efa tany aloha be tany tany mbola zanak'Israely tao anatin'ny zavatra nafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Deutéronomia toko 5:20, andiny 17. Dia efa nilazain'Andriamanitra io. Ny tena marina izany Saoly le zavatra nitenen'Andriamanitra tamin'ny Saoly io tsy tokony ho zava-baovao amin'ny Saoly. Tsy tokony ho zava-baovao ary zavatra tsy tokony hagaga io satria tena efa averina. Ohatra tenenina hoe aza mifoka sigara. Dia efa tenenina hatrany aloha tany hoe misy an'ilay soratra iny ny trano tsigara hoe tandremo fa mahafaty. Dia izay olona rehetra mahafantatra daholo hoe
satria fa mahafaty a mahatonga cancer ny sigara mahatonga zaozao a de rehefa ny arina any ianao raha tsy asiana mifoka sigara de satria efa fantatrao fa tany aloha de efa fantatra fa mitondra cancer ny sigara raha ohatra zany hoe tsy asiana mifoka sigara ianao de tsy tokony hoe fa maninona akory inona ny fota sigara azonareo fa fantatritsika hatrany aloha tany fa sigara de makarary ny taova-pisy fony azonareo eto any amin'ny teotornométre dimy amby roapolo fito amby folo de efa nanavatra andriamanitra ny soramary de ny amin'ny andringanana ny amalikita tanao tsy zava-baovao io ny zavatra angatan'andriamanitra amitsika tsy zava-baovao raha tenenitsika hoe aza mijangajanga de tsy tokony vaovao amitsika zany azafady tsy zava-baovao amitsika zany efa trany aloha tany ny teneniny zany alleloia ny amin'ny andringanana ny amalikita andiny fa fito amby folo tsarovy izay nataon'ny amalikita taminao teny an-dalina tamin'ny nandehanareo avy tany Egypta de nitsenany anao teny an-dalina sy namelezany vody lalanao de zay rehetra tsy afaka atao arinanao raha reraka sasatra ianao fa tsy natahotra an'andriamanitra izy ary efa mahitsy Jehovahandriamanitra fitsarana amin'ny fahavalinao rehetra manodidina ianao any amin'ny tany zay mahitsy Jehovahandriamanitra anao olevanao de hovononao ny fahatsiarovana ny amalikita tsy ambanin'ny lanitra intsony azadinonao izany halleloia alleloia zao ny tantaran'reto amalikita reto voalohany indrindra aloha mety mbola tsy fantatrao zany andro avy teneniko anao ny amalikita de taranak'i Esau rehefa ataony tetiarana de amalikita de zanaky Esau de ny Israely zanaky Israely izy moa Israely i Jakoba zany hoe zanaky Israely zany a ny zafiafiny sisa de zanaky Israely ny fiantso azy fa ny taranak'i Esau na zafiafy na zafidoalina sy rehetrrehetra zafidoalika sy rehetrrehetra zafipaladi de amalikita amaleka taranak'i Esau hatrany amboako ireo a de efa nifanohitra hatrany amboako ireo a de efa nifamingana tanora ireo a nifangalatra tsodrano ny fampifofo ny aina saingy noho ny fitahian'andriamanitra sy ny fahasoavan'andriamanitra atao amin'ny Jakoba de tsy maty ny Esau Jakoba fa raha ny tena marina efa tam'izany de maty ny Esau Jakoba fa rehefa tsy maty ny Esau Jakoba fa niombony izy mirahalahy ny taranana tanterina am'izay ny fanoto mety tsy voalohany ianao nahita an'izany hoe ny olon-dehibe tany aloha tany nisy problème kely a zay ohatry zany a misy mahavariana mihitsy fa nisy fotoana zay a tam'izay mbola kely de misy olona teo akaikinay tam'izay mbola kely mihaminamana tsara de anomboka nisy tsy fifankazahoana teo amin'ny fianakaviany teo amin'ny ray aman-dreny lehibe tany aloha tany nefa zay mifanila bodirindrina tena hoe mifampinana manta sy masaka tam'izany ohatry zany tadiko itsy mbola mbola kely de makeo am'le dadabe anay foana de miaraka miresadresaka aminazy hoe de asiany mihira eo le sopatra iny nihira tam'izany manaka bosika sopatra itonipia zany nihirako atsiarovan'olona anaty akadivaty mihitsy zay sopatra zay mantsy satria avekeo sokatra izy iny taloha de fianakaviana lehibe tany aloha tany a tsy mifankahazo de anomboka tsy mifanaraka de tam'izany namparefa nanomboka nasiana rindrina nanasaraka nasiana muraille de Chine kely rindriny Berlin de mahavariana ny olon-dehibe tsy mifankahazo de na zay ankizy niarana loatra lasa tsy mifankahazo azy tsy mifankahazo fa za moa zay moa rehefa tiarina efa tiarina be fa ohatry zao a de efa miresaka am'izay ndreny ankizy rehetrarehetra zay le tiarina fa tam'izany ny olon-dehibe tena tonga de tena tsy niaka intsony ohatry zany angery avany reto niombony Jakoba sy Esau fa ny taranany mifampita vaovao ny dadabe andry zareo renge hono nangalarin-dreny ny tsodrano tokony ho andraytsika de inona ny zavatra nitranga nisy ady am'izay nisy fifanoherana mandrak'izay mety tapatapaka indray fahainoanareo anazy zany ngamba raha tsy diso mety tapatapaka indray zany fahainoanareo anazy zany nisy fifanoherana mandrak'izay
Ary Andriamanitra mahafantatra efa hatramin'izany dia fantatra Andriamanitra fa ho mpifahavalo ireo. Ary fantatr'Andriamanitra fa ho vato misakana foana ho amin'ny fandrosoan'ny zanak'Israely ny Amalekita. Tena asenina ringa. Ianao zavatra nampatsivin'Andriamanitra azy. Tsarovo izy izay nataon'ny Amalekita teo aminareo teny an-dalana tamin'ny nandehanareo avy tany Egypta. Vao avy tany Egypta ny olona. Vao avy tany Egypta ny olona dia izao ny zanak'Israely dia nitsenain'ny Amalekita teny an-dalana. Dia nasiny ny vodilalana zany hoe izay olona taraikiraiky tany ariana tany zany. Le olona efa reraka re. Dada Gilles rehetrarehetra sy ry mama Gilles, andraso zay. Tsy afaka mandeha. Tonga dia nasiany Amalekita. Zay reraka sasatra tany ariana tany zany. Ny zanak'Israely reraka tany zany. Zany mahatonga antsika eto foana tsika. Alleloia. Fampahery eto foana tsika tsisy avelantsika tavelany ariana zany. Raha tsy hoe mifidy ny ho tavelany ariana samy hafa zay a. Alleloia. Ay mandeha tsara ny ianareo dia fatapatapaka fa azafady. Aza mijanona ny ariana ianao, aza manaiky ho reraka ianao fa misy Amalekita mamely avy any ariana. Ary zay taraiky any ariana any no asiany Amalekita. Zao ry havana malala, tadidio foana ty teniko ty. Amin'ny fotoana mangatsika ara-panahy dia tratran'ny olana ianao, tratran'ny ady ianao. Vao mandalo ady ianao dia zao jerena voalohany. Sao dia any ariana ianao. Fa ny olona taraiky any ariana any. Ny taraiky rehetra any ariana any dia maninona? Ny any amin'ny vodilalana. Ianao aza manaiky ho vodilalana zany fa mandamo atao andro izay ty alohantsika. Mandrosoa ara-panahy, alleloia. Mahereza ara-panahy, mireheta, alleloia. Aza reraka. Aza mihemotra zany. Fa zay mihemotra dia asiany Amalekita. Taiza zavatra io ny trango. Zay tsara reraka sy ny sasatra ozy izy dia nasiny. Fa tsy natahotra an'Andriamanitra ireo. Zao ny tenen'Andriamanitra, misy fotoana anankiray andrasana. Rehefa omeny Jehovah Andriamanitra ao fitsarana amin'ny fahavalona rehetra manodidina ianao, any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanao, dia ho vonoinao fahatsiarovana ny Amalekita. Tsy eo ambanin'ny lanitra intsony aza adinonao zany. Oke, jerentsika izany toerana zany, izany fotoana zany. Ny fotoana voalohany nanafian'ny Amalekita ny taranak'i Esau, ny taranak'i Jakoba, dia any amin'ny Exodosy, any aloha be antsika mahita an'izany. Exodosy 17 andininy fa valo. Zany zareo nandeha. Dia vao nahazo rano ny olona zany efa nikany vao avy monomonina. Ianao koa rehefa monomonina dia tonga ny fahavalo. Raha vao monomonina ho antsika dia tsy eo Andriamanitra. Aza monomonina. Satria teto dia ny monomonina zanak'Israely noho ny tsy fisindrana. Ao amin'ny andininy fahavalo, eo amin'ilay avo monomoniny mihitsy, mipoitra ny Amalekita. Andininy fahavalo. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia eo Mosesy tamin'ny Joshua. Mifidiana lehilahy ho antsika ka mandehana miadia amin'ny Amalekita. Hitanao? Tany nanomboka. Io ny voalohan'ny fanandrinan'ny Amalekita sy ny zanak'Israely. Fa nanomboka teo tsy nijanona intsony. Tsy nijanona intsony. Ny fahankahalan'ny Amalekita ny Israely dia letika. Izany hoe tena folo letika, tena tsy mety afaka intsony. Tsy mety afaka intsony. Fa avalony omaly anio ary mandrak'izay ny zanak'Israely. Natonga ny Andriamanitra ny teny hoe raha mbola tianareo no tsy hisy fahavalo na farafahakeliny mihenona ny fahavalo dia tadidio io ny tokony haringana. Ny Amalekita rehefa na ny zavatra mahavariana aminazy dia izao. Nanomboka teo amin'io fotoana io. Nanomboka teo amin'io fotoana atao Refidima io. Ilay fotoana nasiany ny zanak'Israely voalohany dia tsy mety mionona intsony ny Amalekita. Fa niza miady amin'Israely dia namany. Andriamanitra na metoky antsika. Dia ho fahavalonao ary anisy soa izay manisy soa anao. Fa ny Amalekita mifanohitra amin'izany, naman'izay fahavalonao. Raha manana fahavalo zany ianao dia manampitrotraka ao foana ny Amalekita. Misy fotoana ny zanak'Israely miady amin'ny Moabita. Tokeo bakitsika izany teny izany Ampitsara. Tokeo tsika izay tantara any Ampitsara. Ampitsara 7, andiny 17. Teto indray dia nanao tsy nety indray zanak'Israely.
anao tsy netindray zanak'Israely ao mpitsara toko fahatelo andiny fahatelo roamby folo ary nanao zay ratsy teo masony Jehova indray zanak'Israely ary na Jehova nampahery any Eglona mpanjakany Moab hiady amin'Israely satria nanao zay ratsy teo masony Jehova izy. Andiny fahatelo amby folo de nampiavina ny taranaka Amona sy Amaleka ho any aminy izy ary nandeha izy ireo ka namely any Israely. Izy le Amaleka, ny Amalekita ireo. Hitanao, Moabita ny fahavalo a. Fa inona nataon'ny Amalekita? Tsy izy ny fahavalo ao a. Fa ny azy efa tsy tiany mihitsy ny Israely, efa fahavalony. De na inona antony ady, ny Amalekita tsy te halala. Fa zay fahavalon'ny Israely a, de namany. Misy fotoana ianao ohatra zany. Misy fotoana indray iady amin'ny Midianina ny zanak'Israely. Iny zany Moabita. Iady any amin'ny mpitsara toko fahiny enona tsara reto meko lista kely vitsivitsy ianao. Any amin'ny mpitsara toko fahiny andiny fa telo amby telopolo. Mpitsara toko fahiny andiny fa telo amby telopolo. De ndray zavatra mitranga. Mpitsara toko fahiny andiny fa telo aloha vakitsika. Ary rehefa namafony Israely a, eo zany ny tantaran'ny Gideona. Midianina ny fahavalo eto. Midianina. Fa inona zavatra mitranga? Ary rehefa namafony Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita. Ary zanaky ny atsanina ka niakatra nafika azy. Hitanao? Ny Amalekita tsy mijery afa-tsy hoe iza ny fahavalo ameliny zanak'Israely fa ho ampiko. Iza? Zany hoe zay misy fahavalo, zay misy olona tsy tianao, de tadio fa tsy maintsy ao anatin'ireo a ny Amalekita. Anio andiny fa telo amby telopolo. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita. Ary ny zanaky Tiatsina de nivory ka nita hitobo teo amin'ny tany lemaka Jezirely hiady amin'ny zanak'Israely. Eo foana ny Amalekita any amin'ny andininy mpitsara toko fafito andiny faharoa amby folo. Aiza indray? Midianina sy ny Amalekita. Amalekita zany eo foana. Ravana malala. Natonga an'Andriamanitra ny teny hoe Saoly eo. Aringano ny Amalekita, aringano hatramin'ny zaza minolo, hatramin'ny zaza amam-behivavy, aringano. Fa Saoly nieritreritra fa misaina no Andriamanitra. I Saoly nieritreritra fa Andriamanitra tsisy sentiment, na Andriamanitra lindra, na Andriamanitra mila voatsiary. De i Saoly nieritreritra hoe misaina no Andriamanitra. I Saoly nieritreritra fa lalitsaina no Andriamanitra. I Saoly nieritreritra fa mahay mitsinjo ny vody andromerika no Andriamanitra. Zao no nataony Saoly. Nanao buffet Saoly teto. Hitanao? Averina mivady foana hoe rehefa misy mariage, misy sakafo alehanao fanasana, de misy fotoana atolotra anao eo ny sakafo. Na tianao na tsy tianao de io ny sakafo. Tsaroa foana le hoe taloha mihinana henan-kisoa dia asiana fary. Le fary hoy zany mahatonga ny olona monamolaina be dia tsy mahinana be dia be dia na olona be dia be ary ny anona dia vita ho azy ny fanasana. Fa zao misy fotoantsika mandeha ohatra hoe mariage tsika dia atolotra anao eo ny sakafo. Dia fahalalam-pombanao a, na misy zavatra tsy dia tianao ary le sakafo, fahalalam-pombanao dia mihinana ianao. Na koa noana ianao dia mihinana ianao. Na koa tianao le olona dia na tsy dia mety ary le sakafo dia hohaninao. Alleloia. Ianao tsy te mihitsy, ianao tsy ohatra zazakely. Misy fotoana zao ny zanakety aloha zay omena anazy eo tsy tiany. Naovany reniny zavatra fa zay omena azy eo tsy tiany. Ay mofo dipaina koa asiana zany raha nabavy Marisô. Misy fotoana tantara mampiona zamany dia mime foana. Misy koa any ambanivohitra misy fotoana ohatr'izany a. Zay ny fihinanana sakafo voalohany. Atolotra anao eo a, io ny vary a, io ny laoka, io ny sakay a, io ny marikivikivy a, io ny jus. Hihinana anao sa tsy hihinana? Toy izany hoe misaotra tompoko, hohaniko ty. Alleloia. Raha Davida dia Davida tsy misy ohatran'io a, hohaniko ty. Ny Pasika ry havana, rehefa mitandrina Pasika ny zanak'Israely
dia hohanina hatramin'ny fadiny ny ondry efa nisy fotoantsika nitory an'izany tsisy esorina jesosy revana dia tandindon'ilay zanak'ondry no hanina tamin'ny pasika mahavariana fa be deaibe ny olona mihinana an' jesosy ho pasika ihany fa zay tsara ihany no hohaniny iny zavatra tianao rehefa ohatra ianao mihinana ohatra hoe mihinana ondry ianao na mihinana omby ny azo rehefa enomby a iny trafony iny tena tsy afako mihitsy iny trafony iny tena tiako de raha za zany zao a de ny trafony ihany no tena hoaniko ohatra mety misy le ty tongotr'omby fitsiry havana eto a miaraka amin'Andriamanitra de nampianarin'Andriamanitra tsika hihinana ny teniny fa everinao fa mora daholo moa no mitandrina an'izany zavatra tenen'Andriamanitra manomboka ny Genesis ka hatrany Apokalipsy iny tsy mora fa ozy izy Andriamanitra hoe hoano alleloia Ezekela hoano de ahoana izy de mamy toy ny tantely de izy koa efa nioman'ny akafi de mamy fa ny ten'Andriamanitra de mamy fa ho an'ny olona mbola tsy nanandrana ka tsy ny za de te hanao ohatra mihinana buffet zany hoe mitondra an'le vilia fotsiny ianao a de mitsiritsirika ohatr' izao anao de misy nem zay nova mampinina nem to tsara be mihitsy hoanina amin'ny salady kely de tsy niasakay kely alaina kely nem alaina kely ny anina alaina kely ny anina de misy zavatra tsisy paka mihitsy le salady lafilafika ny sakafo iny tsisy maky reny le zavatra tsy de maka izy reny tsy beda be tsisy maky reny zavatra tsy ilain'ny olona kory ao petraka eo nefa le izy tsisy maka mihitsy ariva ihany ny andro eo ihany le izy testameta taloha eo ihany le izy tsisy mihinana mihitsy ravana tsy izany efa milain'Andriamanitra ary teto de zao Andriamanitra indray ny teny fa aringano daholo fa ny Saoly de zao ny anazy ohatry ny nataony buffet koa ny anazy ohatry ny ninana teny amin'ilay mitsaingotsaingoka koa izy ka zay ratsy rehetra narindry zay ratsy rehetra narindry zay ratsy rehetra naringany ny mahiry rehetrarehetra ny olona mampalelolelo rehetrarehetra naringana ary nrehare mihitsy izy nandringana andreo raha vo le ondry mahiry eny nangalany tsiro ary ny ondry misy kilembre isaka mamona le izy de mirehare amin'ny olona tara zao mihitsy fanaovana azy fa vo andeha amona ohatra matavitavy jeriny olona kely ohatrany andraso aloha tsy vonoina fa ahoana kosa de tamin'Andriamanitra amonona zavatra tsara be ohatr' zao ka ny Amalekita nisy tsara tao vorazany tenin'Andriamanitra fa Saoly kosa tsy namona ny agaga sy ny ondry tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa ary ny zanak'ondry ary zay tsara rehetra fa tsy fonina ringana tsy fonina ringana taka ny nampianatra an'Andriamanitra Andriamanitra ampianariko anao ny atao hoe zavatra tsara de ampianariko anao ny atao hoe zavatra tony ny atao hoe ratsy mahia Andriamanitra fa itony kosa Andriamanitra matavy ahoana Andriamanitra ny amonona zavatra ohatry tony mba mieritrereta ihany nareo Andriamanitra fa de tsy nariny de tsy naringany de zao ry havana malala hatramin'ny mpanjaka andrin-dabe mihitsy agaga nalenara tsy zao olona ngedangeda magaga tsy naringany Saoly ny Andriamanitra ny teny faharingano na hatramin'ny mpanjaka ka hatramin'ny zazamena vava ary zavatra mahavariana ny zazamena vava nisy ny vonoany Saoly fa agaga tsy ny vonoany zany hoe tsy sentiment n'olombelo hoe zazakely ve de vonoana fa fitiavaka reny zao ry havana malala rehefa zavatra tsy mety amin'Andriamanitra de ndao aringa atsika ny Amalekita ry havana fahavalon'Andriamanitra rehefa nozony ny fahotana rehetra amin'ny endriny rehetra ny tsy fahatanterahana rehetra ny fahampetipeterana rehetra misy olona milaza be deaibe mihitsiny fa Andriamanitra mila voatsara raha miteny amintsika hatramin'ny zavatra kely aza manao an'izao
teo ty Amalekita ty toy izany hoe rariny kosa aloha raha ohatra hoe mififohana rongony a ringana. Ny zavatra finanana paraky ialako any ty paraky fa zao nitoka re mibota kely re rehefa le tsika any am-piasana iny de misy whisky lafity be mihitsy Johnny Walker, Red Label, Black Label, Double Black. Iny a le rahana misotro amin'ny patron sy ny mpiara-miasa iny aloha mba atao kely anay misy fofona manimanitra zay mantsy izy iny toy izany isely kely io koa zaza minono io fa io ve de aniny. Zao ry havana malala Andriamanitra mahita ny ho avy. Halleloja. Ianao ndrano mbola tsy mahita ny antony tokony hamononana io fa Andriamanitra mahita ny antony tokony hamononana io. Andriamanitra raha nabavy mahita an'io, mahita anareo. Ohatra misy fotoana misy manontany anay fa ny halavany zipo vehivavy zany tokony 5 centimetre tsy fantatro. Tandremo fotsiny fa masinanao ny jupona vehivavy raha ny tena tokony ho izy de tokony midina ambany lohalika. Ny antony raha eo ambony lohalika iny mety tsy de mbola manina any fa rehefa mipetraka ianao na miondrika ianao sy ny sisa de efa manomboka tsy mety. Toy izany ze centimetre firy eo koa ve de aloko sitoma rehefa meny amasin'olona. Misy nareo mividy jupe fohy de rehefa fanena amin'ny pasitera na fanena amin'ny de sitoma midina. Kingena sitominao midina ary efa fantatro ange ny refiny iny hatramin'izay. Fa izy ze centimetre ze 5 centimetre koa ve de ianao tsy mahita ny mahaolana an'iny fa androany tsy hitanao ny mahaolana an'iny fa zakaiko ianao fa tamin'ny alalan'iny na tonga ny feanao ny seho na tonga ny fijerijejona teo aminao fakapana maro isan-karazany tamin'ny olona nanodidina anao de any ariana any sanatria hopotika ny tokantranonao toy izany hoe fa naninina fa tadidio fa nisy Amalekita mbola zaza minono tary 5 centimetre ozy ianao mantsy anao hoe zany koa ve de hitombona raha natarado ianao moa efa nieritreritra hoe ny fahotana io moa ny devolo moa heverinao fa tonga de reny olona hitanao miboridana tonga de miboridana masom-bahoaka reny moa heverinao fa tonga de miboridana. Miainga amin'ny zavatra kely reny. Miainga amin'ny zavatra kely reny. Za rehefa tadidiko mihitsy misy namako zay tamin'izany zahako mpitarika namako mizotra za mantsy mbola kely de efa nanomboka nanao ditraditra de misy namako zay ozy ianao za zao mihitsy niaraka tamiko zany lehilahy zany vao mivoaka amin'ny andro alina vao mahita de hitanao rehefa entina mandeha voakala izy de le mitodika any amin'ny arabe ohatry mihitsy de ohatry mijery am'le fitaratra de mijery de antaniny daholo zay hoe iny koa ve izy hoe mpivary tena zany le mandeha amin'ny alina zay iny de atondrono ohatry zany iny koa ve izy iny koa ve izy tsy mbola tena fa tena ampisoana labiera zany ozy ianao taloha ny labiera laniny zany vao hitanao vao afaka loatry le eo amin'ny lohany kely iny de midimidina ohatry zay ngambany de zay izy de mamo nefa labiera zany tsy mamamo fa tena fa am'izao fotoana izao ampalahelo be fa lasa mpisotro toaka be tena fa le tena le tsy mety tsony zany raha tsy misotro toaka tena ny malahelo izy za mifona tamin'Andriamanitra izy tarika an'izany olo zany tsy mety manala labiera mihitsy izy de efa appréciena de fa am'izao izy za ty tafiala fa izy tena le tsy vao tsy mahita toaka de efa tsy mety tena malahelo tena teneniko anao ary za mivavaka ary za efa mibebaka tamin'Andriamanitra labiera kely ohatry n'indry lasa ohatry zany. Ry havana malala fa maninona tsika ry havana tsy mandringana any Amalekita fa maninona tsika ry havana tsy mety mandringana any Amalekita nefa ny olona ry havana asen'Andriamanitra ry havana tsika tena hoe manapotika hatramin'ny kely indrindra. Jerenao tsara ry havana i Davida tsy ohatry zany tsika ijery kely bibita any amin'ny Davida any amin'ny Samuela voalohany toko 7 jerenao tsara 9 Davida teto nitsoaka ny Saoly
andiny favalo samina voalohany toko fahafito ambin'ny andiny favalo ary davida sy ny olona niakatraka nanafika ny gesorita sy ny gizrita ary ny amalekita fa reo nonona tamin'ny tany Arzahely zay dia hatranakiko ny sora hatramin'ny tany Egypta ary davida namely ny tany ka tsy nisy novelominy na lehilahy na vehivavy. Aizy davida amin'io eny am-pitsoana. Davida amin'io sady manavotra ny ainy fa manapotika amalekita satria riavana fantatry davida fa fahavalo ny amalekita ary tsy ahafahana mandroso ny amalekita. Zao no tao anatin'ny sainy davida za sady mitsoka mamono antony amalekita tony satria fantatry fa tony ihany koa na sady mitsoka ny soly dia mbola afaka mamono amalekita dia vonoky satria ireo ihany ny andrengelana tsy afaka androso rehefa avy eo. Eny am-pitsoana soly nge riavana tena eo amin'ny fiandrianany na amina safidy nge soly riavana nanana ny soly nge riavana ny safidy malalaka na azo natao mihitsy na amin'ny baiko zay afaka namono eo am-piratana ny ain'ny amalekita fa tsy novonono nisy ny tsy novonono ary tezitra Andriamanitra tena tezitra Andriamanitra satria isaoly ny eritreritra an'Andriamanitra hoe mila vanina ianao Andriamanitra mila voatsiara ianao fa maninona ny betsaka amintsika aza manao zao fa maninona ny misy amintsika nge riavana mitady verse hitanao zao mihitsy zavatra tsy mety fa hitataovanao verse aloha andresy lahatra anao voanao ianao raha anao ny amin'ny didin'Andriamanitra. Misy olona zao eto amintsika eto mahafinaritra mijery ny fataon'ny olona eto fotsiny izy dia fantany ay misaron-dono vehivavy rehefa mitory teny sy rehefa mivavaka ay zahay saron-dono fa misy misy hoe verse any saron-dono raha nabavy raha vavy mampionona fa dia mianao re verse misy ihany koa mbola tsy mety manao rehefa misy verse daholo reny misy miady fa maninona ny ohatr'izao fa maninona riavana malala tady ity fa ny amatenge afaka miseho amin'ny endrika be dia be afaka miseho amin'ny endrika gaga izy afaka miseho amin'ny endrika ondry izy afaka miseho amin'ny endrika omby izy afaka miseho amin'ny endrika zazamena vava dia betsaka amintsika ampilôloviny amalekita. Hitanao zao za zany averiko foana efa lasa nody moa iny olio fa nisy fotoana tao Madagasikara iny pira le Jerosalema iny za riavana dia tena variana mihitsy ny ako to tena tsisy nalaza ohatr' izany riavana fa navavaka nampanopin'Andriamanitra ary nampandiziny vehivavy iny tamin'ny Jerosalema mba fantatrareo ve riavana mety ezy zay zao nareo tena hoe irana fanompo-tsampy nge riavana zany Jerosalema ny tenen'ny olona iny zany eronao tsara Andriamanitra nge riavana ny teny fa izy ihany no iankofana fa na sary na eny amin'ny habakabaka ozy izy na eny amin'ny volana sy ny kintana na sary natao tanana na eny amin'ny ranomasina na izany na anara-tanàna fa ngariavana hoe Jerosalema iny tory teny iniry mazy ohatr'izao hoe vonjeo ohatra hoe vonjeo ary Jerosalema zadinao ary Jerosalema ohatr'izay ngamba le izy iny ngariavana rehefa misy resaka Jerosalema dia écriture évangélika iny falery le vehivavy tonga dia ohatr'ny iny ny paozinareo nahita azy tsara fa nataony nandihy daholo hatramin'ny nampanompon'Andriamanitra ka hatramin'ny pastera ka hatramin'ny manao an'iny fandihiny daholo ampianariny bakeony dia miopa mandihy daholo mba fataro riavana ny zavatra tokony atao mba olony dehibe tsika sady mpanompon'Andriamanitra mahay tenin'Andriamanitra mba mandiny tenin'Andriamanitra hoe le hoe Jerosalema ny ivavahanao anara-tanàna zany tsy ivavahana zany anarana tanàna izy zany tsy ivavahana zany mpanompo sampika miteny Jesosy ny olona rehefa isoloky mitondra baiboly aminao dia ahoana voasoloky zany satria mitondra baiboly le olona ny olona dadarabearo manana baiboly Tomasy manana baiboly olona tsaroako le vizona vavombelana mpamosavy zay efa izy ireo mbola tsy niova fa tena mbola mpamosavy misy fa nanisy nakafeo zay ozy izy zaho izy diakona za mpiandry za mivavaka rehefa anona izy efa lady mivavaka fa za mamosavy dia ahoana zany ianao amin'izany dia anao zany ametrahany iny tanana rehefa mpamosavy satria tsy fantatro akory na dia ny fampafantarana azy hoe izy ty olona ity satria maninona satria anao tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Za zao mijery zany hoe Jerosalema dia jereko fotsiny le olona ambira dia Jesosy zako sao tsy mampandiziny olona ohatrany iny dia jereko ny olona tany anao fety tany amin'ny anana tany izy dia mifakay za tsy teny zavatra betsaka anao hoe ianao nahita nareo rehetrarehetra
nitety tany tany Madagasikara tany dia jereo daholo le ohatran'ireny le mihoatra lavitra n'olo le zao tontolo zao izy ianao mitsara ka zay mihitsy kosa le izy reny nge ry havana malala mety ozy zao nareo dia maninona kosa nandia kely tamin'iny efa hitan'ilay naniraka n'iny vehivavy iny fa io fa nampandihiziny ianao tsy haiko ravana tsy voatery manao zay zavatra rehetra ataon'ny olona fantaro aloha ny zavatra rehetra hoe mety ve sa tsy mety manahoana izy ity par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra tsika mandihy tsika tsy hampandihizina zavatra tsotr'ireny tsy jereo tsara koa ny tononkira misy dika teny amin'ny teny frantsay ny amin'ny teny anglisy mba azo dika amin'ny teny malagasy koa indrailainao fa tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy iny iny moa zary tika tongavana tsy namono Saoly Davida eny ampadohana eny pitsoahana mamono mibetsaka amin'ny tenina zavatra didin'Andriamanitra zao foana tenina re dia maninona nefa iny betabe ny olona miteny hoe tsika tokony mba somary boribory kely ihany zany rehefa manompo an'Andriamanitra aza de masina loatra aza de fa zay ny nahazo an'ny Saoly teto aza de mamono loatra aza de manaraka loatra zay tenenao mba misy koa mba jereo koa tony ry havako malala koa rehefa Andriamanitra ny teny hoe poteo de poteo Andriamanitra ny teny hoe poteo de poteo fa tsy anjaranao mahita hoe ty tsara ty raha fa Andriamanitra nahita lavitra noho ino ianao dia jerenao toy an-tantara fatarao nahafaty an'i Saoly efa tonga ny fotoana maty Saoly Samuela faharoa toko voalohany amara-piranantsika azy ary noho ny maty Saoly andiny voalohany dia niverina avy namono ny Amalekita Davida jerenao tsara Saoly maty Davida avy namono Amalekita tsy hoe Saoly maty dia Davida koa maty ny Amalekita fa Davida avy namono Amalekita zavatra tonga dia mifanohitra ny ray maty ny ray avy namono Amalekita mba fantatrao inona nahafaty an'i Saoly jerenao tsara revana i Saoly niady tamin'ny Filistina ny fahavalon'i Saoly fa zany fa terenao foana fa rehefa misy fahavalo ny zanak'Israely dia ny Amalekita ao foana ianao rehefa misy fahavalo rehefa misy olana dia ny devoly te hiditra foana na dia resaka fifamaliana kely nareo mivady ary dia tonga ny devoly manamafy ny fony vadinao na hoe mandrangitra matezitra nareo misy zavatra dia miraikitra ny any dia mifarana ny famono jerenao rehefa misy olana ny ampiasana dia io olona fahavalonao io any ny devoly tonga dia mandeha mety remarika anao fa misy fotoana ianao any amin'ny toerana misy anao tsy maintsy misy olona foana ohatra mitsanga koa fahavalonao zany dia any amin'ny olo dia io tonga dia misy ny ampiasain'ny devoly tonga dia io ampiasain'ny devoly amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ny devoly zany tonga dia maka côté an'izay olona foana fahavalonao misy olona tsy tika anao dia iny ny atrapazan'ny devoly dia miara-manafika anao ao anatiny amin'izay mihitsy ny devoly manafika anao io zany mahatonga ny Davida to dia mamono ny Amalekita fa i Saoly tsy namono tary nisy ny vonoany nisy tsy ny vonoany ary taty amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo raiky amby telopolo dia niady tamin'ny Filistina Saoly rehefa niady tamin'ny Filistina Saoly dia fantatsika fa maty izy ary rehefa maty Saoly dia zao ny zavatra nitranga ary tamin'ny andro fahatelo dia indro nisy lehilahy ray amin'ny Samuela faharoa toko voalohany ary noho ny maty andiny voalohany ary no maty Saoly dia niverina avy namono ny Amalekita Davida dia nitoetra indroandro tao Ziklaga izy ary tamin'ny andro fahatelo indro nisy lehilahy iray izay tonga avy tany amin'ny miaramila Saoly tritra ny akanjony sady niosy tany ny lohany ary rehefa tonga teo amin'ny Davida izy dia nikohaka tamin'ny tany ka nitsaoka azy ary hoy Davida taminy taiza moa ianao ary hoy izy tamin'ny tany afaka nandositra avy tany amin'ny tobin'ny Israely aho ary hoy Davida taminy nanao ahoana ny tany masiny ianao ambarao amiko dia hoy izy ny olona mandositra amin'ny ady ary be koa ny olona izay niampatrapatra sy maty ary maty koa Saoly sy Jonatana zanany ary hoy Davida tamin'ilay zatovo niteny taminy ahoana nahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany nanambara taminy ilay zatovo nany hoe sendra teo an-tendrombohitry Gilboa ary indro Saoly nitehina tamin'ny lefiny namono teny Saoly nitehina tamin'ny lefinany ary indreo nisy kalesy mpitaingin soavaly nanenjika azy mafy dia nierika izy ka nahita ary niantso izy ka hoy aho hoe inty ary hoy izy tamiko iza moa ianao dia hoy iza
tamin'ny Amalekita ao. Amalekita. Inona ny fahavalon'ny Saoly? Filistinina. Fa nisy Amalekita nandehandeha tao anatin'ny Filistinina tao. Tsy Filistinina no namonina ny Saoly. Fa le Amalekita izay tsy ny vonony. Io Amalekita io tamin'izany fotoana izany mbola zazamena vava tary. Fa satria Saoly tsy namono, dia io zazamena vava io eritreretinao fahotana kely androany. Hoy izany hoe tsy olana io, tsy maninona izany io, fa za teteny aminao, zazamena vava io androany. Fa io ny Amalekita hitatsabatra hamonanao rapitso raha tsy mitandrina ianao. Amalekita, ary izy tamiko, atony kely akavono io fa marary mivokona io zatro. Dia raha anazy ka namono azy, satria fantatra fa tsy ho velona izy rehefa resy. Ka dia nalaiko ny satroponany eo andohany sy ny fehitanany eo an-tsandriny, ka dia netiko ety hanao tompoko. Zany ny atao hoe devoly. Ny devoly dia teo dia mahita zavatra ohatray rehefa resy ianao dia maty ny anaranao zay. Dia aleo vonoina hatramin'ny farany ianao. Zany ny fisainan'ny devoly. Fa ny fisainan'Andriamanitra tsy ohatr'izany. Fa na dia efa maty any am-pasana azy ianao, mbola hatsangany ihany. Na dia efa Lazarosy efa maimbo azy. Ny devoly vao ohatran'ny tady reraka ianao dia aleo ny mahita anao maty. Fa dia sao ianao le reraky iny mihitsy no hatsangany indray. Halleloia. Halleloia. Dia ndraisiny dia mbola naika andeha hamitaka ny Davida, naika andeha haka ranondranony sy hanao namany Davida hitondra satroboninahitra. Hozy Davida azafady aminao président. Tonga dia vonoiny Davida. Hitondra satroboninahitra nefa nalehany teo hoe hitondra satroboninahitra. Raha tena marina, raha i Saoly zany teo mitondra isaotra anao tany satroboninahitra ianao tena narena satroboninahitra dia natao baky kely. Isaotra anao tany satroboninahitra ina no ndao mandroso trano hoe. Ny an'i Davida dia tsotra. Tonga teny vonoiny. Satria sady nanendry ny volom-bositry Jehova no efa nasian'i Jehova naringana. Za dia teny aminao androany aringano ny Amalekita ry havana. Aringano ny Amalekita fa androany ianao aza miteny hoe mba nareo mba mananana fa aza dia mananana loatra an'io nareo fa mba ataovy mba misy misy miteny an'izany tsika eto e. Tsika eto zany dia misy miteny hoe dia zavatra hatramin'ny kely indrindra dia tandremana dia zavatra aina koa zany dikan'izany hoe hatramin'ny volomasony zany dia tsy azony ekitihana. Ry havana Andriamanitra ny teny misy aza kakasana ny volomasontsika. Misy zavatra tenenina eto dia misy foana manoatra ny andrareo koa dia efa dia zao nefa teneniko anao. Zaza minono io androany zaza minono io androany ary ny devoly miditra amin'ny alalan'ny teboka kely anankiray. Fa rehefa tafiditra izy dia maka toerana izy. Ny olona manota dia manota dia manota. Reny tota kely mpamaky trano sy mpamonoana ireny ny ainga tamin'ny alatra ariary efatra sy ariary roa tao an-tranony ireny no tsy voahitsy intsony dia mpamaky trano ka dralava ny nevarany. Za dia teny aminao androany fa rehefa Andriamanitra ny teninao fa haringano dia ndao haringana. Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao dia naringany Davida. Ny an'i Saoly nefa ranon'ny fanjakany tsy naringana Amalekita. Ny an'i Davida vao nanomboka nanjaka izy, Amalekita no vonoiny voalohany satria te haharitra tamin'ny fanjakana i Davida. Ka dia mahay izy ianao fa raha te haharitra amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity ianao dia haringano ny Amalekita. Poteo ny fahotana hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia haharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao. Mahay reza dia tain'Andriamanitra tsika rehetra. Paly anjaran'izany ten'Andriamanitra ny taminao ary misaotra ny raharaha Jonathan tsika ny zaran'izany. Mino fanampahairanao zany ndao antsika no antiry teo aza miova aza miova dia miorena tsara fa tianao Jesosy. Mianofina tsy rehetrarehetra. Halleluia. Halleluia. Tsika izany izy zany ho voninahitran'Andriamanitra. Miorena tsara dia aza miova isika rehetrarehetra. Fammi
raha antsika vavaka izany toloteny izany ry havana malala da mino fa manomboka eto ianao a dia mba resy lahatra koa ianao a andringana ny Amalekita aza vela zareo tena manolo-tsaina anao tena manolo hevitra anao androany raha azonao atao a dia aza miompy Amalekita ianao na ombina zanak'omby na ondrina zanak'ondry ninonninona na mbo toke saka aza miompy ianao Amalekita ozy kely izy maninona sy aza mena valo io ve dia avita ninona ry havana malalo ny Amalekita eo foana ny Amalekita dia mitombo ny ampandehanana ary tadidiro avana fa ny Amalekita tsy manana toerana tsy manana fitoerana raikitra ny Amalekita fa anisany mampiavaka ny Amalekita dia ny Amalekita dia mpifindrafindra monina izany hoe na aiza toerana lehanao dia mifindra monina manaraka eny foana mitady ny okazion raikiray ahafahana mandavo anao ny Amalekita mifindrafindra monina mbetika izy any Midianina mbetika izy any Moaba fa ny amin'izay toerana misy ifanandrina ny fahavalo amin'ny Israely ny zanak'Israely dia eo foana ny Amalekita
ny fanafodin'izany ry avana hitan'Andriamanitra dia tsotra ihany ny andringanana azy, andringanana hatramin'ny zazamena vava, hatramin'ny zaza madinika sy ny biby fiompoka hatramin'ny olon-dehibe. Ianao aza mitsitsy fahotana zany, aza miopy fahotana zany ianao. Fa raha miopy fahotana ianao dia io ny hamono anao. Possible ange ry havana raha Filistina ny niady tamin'ny Saoly Amalekita ny namono azy, fa za tena miteny anao misy famanify dia maty, satria maninona tsy le aretinify no nafaty azy fa nararotiny voly zany aretinify zany dia nafaty. Misy olona misolifatra ry havana, menjera kely fotsiny dia misy fahatapahana any amin'ny taolany any, dia ararotiny devoly iny ararotiny Amalekita dia lasa manonotry ny feriny sy ny sisa dia iny marika ny fahafatesany. Misy olona nge ry havana kofiny sondrovaka rehefa misafo dia any amin'ny lalandrivotra dia maty, tsy le misondrovaka fa ny Amalekita nanararoatra aretina andovaka mahafaty. Ararotiny Amalekita ry havana. Za teteny aminao androany, aza miopy Amalekita ianao. Sao tsy io fahavalonao io ny hamono anao fa ny Amalekita anankiray, fa tsy Filistina ray kalesy sy soavaly. Manomboka androany aza manaiky tsony ianao hoe tsy dia maninona io fa efa fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tenenin'Andriamanitra androany mety mbola tsy hitanao ny antony hamonona ny Amalekita mena vava, fa raha afaka 20 taona ho tadidinao hoe ty le Amalekita mena zaza mena vava 20 taona lasa, efa mitatsabatra mamono anao. Andaontsika tena tsy anisy ry havana hoe tsy maninona io, fa andao rehefa asian'Andriamanitra tsy ataontsika dia andao tsy ho ataontsika fandrao anenenantsika. Ivavaka amin'izao fotoana izao asio vavinonina ny aminao hoe za Jesosy aringako ny Amalekita androany. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity, misaotra tamin'ny atra, misaotra Jesosy satria tena renay sy tsapanay ary tonga tatỳ anatinay ny afatra tamin'ity androany ity, ny amin'ny tokony hamongorana ny Amalekita, ny fahotana rehetra zay tsy sitraponao rehetrarehetra Andriamanitra dia ho aringanay hatramin'ny zazamena vava Andriamanitra, satria tsy sitraky ny fonao. Ary androany ampianaro zay reseo lahatra Jesosy raha mbola misy misalasala amin'reto mpanompo reto, mbola misy misalasala Jesosy dia mbola manavaka efa tenenin'Andriamanitra aza manota ajanony reto fotakarazany reto dia ny olona mieritreritra Jesosy fa any Amalekita efa lehibe foana ihany. Nefa Andriamanitra tsy zany ny marina, ianao mahafantatra fa rehefa tokony ho aringana dia satria misy antony ao. Ampianaro Jesosy reto olona mpanaraka ny fandarina andramoka izao reto mba hianatra hamono ny Amalekita hatramin'ny zaza madinika, tena hamono ny fahotana hatramin'ny zavatra kely mba hahatonga ny dianay tsy ho voahelingelina. Mpanahakana ny diany zanak'Israely foana ny Amalekita, miezaka manao izay tsy androsony ny zanak'Israely ary manao izay andavo sy araraka andalana azy, fa tsy maintsy haringana mba hahatongavana any amin'ilay tany nakaka ny mpanantenany. Ry havana, raha tsy haringanao ny fahotana tsy ho tonga any an-danitra ianao, raha tsy haringantsika hatramin'ny zaza madinika ny fahotana tsy ho tonga any an-danitra isika. Andao haringantsika ny Amalekita, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, izay Jesosy mankasitraka anao satria tsy voatorinay teto zany raha tsy teto ianao niaraka taminay Jesosy. Ianao Jesosy no tantana sy ny momba anay teto. Misaotra ny amin'ny connexion nafinaritra be mihitsy, misaotra ny amin'ny afatra avy amin'ny mpanomponao izay nampitondrainao, misaotra ny amin'reto mpanomponao izay nanaraka teto. Petraka aminao ny famonen'ny Amalekita meo hery, meo fanapahan-kevitra, meo fitony izay Jesosy hatramin'ny tanakabaka mihitsy hoe ity aza madinika na ity matavy na ity mahi, fa rehefa tsy sitraponao dia tsy ataonay intsony manomboka androany. Ndao zany ny afatanay mpandahotanao rehefa mampisaraka anay aminao ary fahafatesana ny tambolota. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra fanahy masina. Betsaka ny tsy voalaza teto androany nefa ny raha izay voalaza kany nateraka eo amin'ny fiainanay dia maty antoka izay, satria ianao ilay Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay nieritreretanay. Dia tahio ary ny tsirairay avy petraka aminao ny fivavaka era-pitso Jesosy. Izao sabata mahafinaritra izao mba fafinaretanay tokoa dia anao amboatra ny programa sy ny fotoanan'ny olona rehetra ahafahana manaraka indray ny fotoam-bavaka ara-pitso ihany koa dia atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminana izay miaraka amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavaka amin'izao fotoana izao ny firenena mpandrotsika ny vavisika Erika avy eto Frantsa, ivavaka ho an'ny firenena Erika Raka anao ny fitenenana.
Iny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra. Mbola iray vavaka ary sika amarana antsika n'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izay fa totosa soma tsara teto indray mitombo baka rehetra. Saotra tamin'ny connexion Jesosy fa tsy tapatapaka. Saotra ihany koa fa mbola narovanao izao fotoam-bavaka izao ahafahanay mihaino ny teninao Jesosy. Dia makasitraka Jesosy tamin'izany teny nampitondrainao mpanomponao izany indray izay namita ahatra ao mba ahafahanay hiala ny fahotanay. Andrigananay ny amalekita rehetra etỳ amin'ny fiainanay Jesosy. Ialanay amin'ny fahotana izay tsy ankasitrahanao Jesosy. Mba tena andehananay amin'ny fahamarinanao. Jesosy malalo ny angatanay dia amboary ny toe-ponay. Atao fantatray fa tsy ankasitrahanao izany fahotana izany dia angatanay Jesosy malalo masina tena anay rotsaka aty anatinay iray avy izay mihaino an'izany teninao izany ka ahafahanay hitahirana izany teninao izany dia ny anatanteranay ny sitraka ao ny ankatoavana ny teninao Jesosy satria ny teninao dia teny mahavelona, teninao dia teny tena mahery ka tokony tanteranay tsirairay avy. Ndreto izay Jesosy malalo mihaino an'izany teny izany dia mba tena aoka tena ankatoa anariny zavatra rehetra mbola tsy fahatanteranay Jesosy, anariny fahotanay, anariny toe-ponay Jesosy vangio ny fonay tsirairay avy Jesosy malalo amin'ity alina ity. Mba tena hitoeran'izany teny izany fa tsy ho lasa atao anatinay izany fa hilatsaka atao ponay tanteraka. Dia ankehitriny izay Jesosy hitondram-bavaka indray ny firenenay. Tsy miafina aminao ny firenenay Jesosy be ny fahotana mbola mandrindrika ny firenenay io amin'izao fotoana izao. Ny angatahako Jesosy malalo mba ny fanainao masina mihitsy hikasika ny tsirairay avy mba halalan'izy ireo ny lalanao mba handehanan'izy ireo amin'ny fahamarinanao ka handringanan'izy ireo ny amalekita rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Ianao ihany koa Jesosy no angatahako hijery manokana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny ady ankehitriny amin'izao fotoana izao mandalo tsy fisiana, mandalo fahatrano maro, mandalo aretina Jesosy malalo. Ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana, ianao ilay Andriamanitra mpanafaka, ianao ilay Andriamanitra mpanome Jesosy satria ianao fa miteny fa na dia tsy mangataka akory aza izay dia efa omenao dia omeo amin'izany sakafom-panasy, sakafo miara-nofo izany Jesosy io firenenay io vangio ny isa-tokantrano indrindra ny marary any amin'ny hopitaly Jesosy jerevy manokana izy ireny tafio ny herinao sy trano ny aretin'izy ireny tsirairay avy dia apetraka feno am-pelatananao Jesosy io firenenay io mba tena hodiovinao, hokasianao hitodika aminao tokoa ny vahoaka malagasy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany vavaka izany. Matoky Jesosy fa izay rehetra tsy dia nihaino izany teninao izany dia tena handray tokoa ary tena anatanteraka ny teninao dia ny andringananay ny amalekita rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia anao nitera sy laza sy voninahitra rehetra mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Amen. Halleloia. Saotra betsaka ny anam-pahavery katsika tao anatin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay. Dia za koa misaotra anareo nahatra ny hatramin'ny farany teto dia mitapitra ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria andro aman'alina 4 anatin'ny 4 fito andro anatin'ny fito andro dia mandeha foana ny onjam-peo antsika afaka mbola mifankahino eto foana antsika ao amin'ny www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com site web an'ny Aki radio zany dia ao ianao raha miditra ao ianao dia afaka mihaino toriteny ianao isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina mbola tsy miverinao aloha toriteny izao amin'ny rapitso ka rehefa sabata mantsika dia matetika eto daholo tafavory dia amin'ny lahady amin'ny folo maraina mandeha eto ny toriteny izay enonao rehetra eto androany. Dia misy toriteny isaky ny amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina ihany koa dia misy raha mandeha ila malagasy ila frantsay ila anglisy. Rapitso manasanao sahady zay amin'ny ray ora sasany manomboka ny fotoam-bavaka rahantsika mampionina dia mitoriteny eto ny tena rapitso après-midi antsika miaraka eto foana fa ho anareo izay mazoto hiaraka aminay manomboka amin'ny folo ora sasany atao amin'ny groupe zay maresy dia manao commencement zay zany hoe eo zany dia efa manafana motera dia mbola tsy fantatra hoe ohatrany ahoana zany manao commencement fa andramoka izao ihany koa zany dia hitanao dia mandefa MP amiko zay anaraka commencement rapitso tadio fa isaky ny lahatsinainy la rapitso ma koa zay dia mivavaka rehefa vita ny fandarana ohatr'izao dia raha mbola misy koa tia hanatrika an'izany dia mandefa MP amiko dia anasananao manokana ny commencement rapitso dia rapitso motsika vita ny commencement efa mafana tsara daholo tsika dia miditra anatin'ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny ray ora sasany fa albe hitanao eto indray rapitso
dia mba handramika zany hitandrina sabaty zany rehefa namalala hoe mitsahatra amin'ny asanao ianao androany raha pitsika hideran'andriamanitra fotsiny ajanony misy kely zavarehetra fa andao hideran'andriamanitra fotsika parivan'ny andro satria ny antsika zao eto amin'ny groupe vita ny fotoam-bavaka vita ny tolo-tenerany amin'ny olona rehetra dia etotsika mbola miara-mideran'andriamanitra eto indray ny ariva mananatiny iray na mahery eo mahafinaritra ny fiarahana tsy mampite hisaraka alleloia dia zany rehetra zany ataontsika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra sy voninahitran'andriamanitra daholo mahereza za miny fahatoro tsara tsika rehetra vitanao ny n'andriamanitra mahatory tsara aza manany amin'ny ampitso aza manany amin'ny hoavy fa aloha andriamanitra andamina zany vitanao ny n'andriamanitra dia alao anazy ny sisa mahereza daholo voninahitra ten'andriamanitra irany tahiny jesosy daholo tsika rehetrrehetra halleloia amen